Ranja volleyball amtoy ny fidinan'ny tompon-daka ihany koa ho an'ny ligina Analamanga mitety ranja volleyball ity ka dia lalao maromaro ny tanterahana omaly sy androany mbola hita misongadina aloha ireo ekipa lehibe raha ho an'ny ity fidinan'ny tompon-dakan'ny ligina Analamanga ity raha ho an'ny taranja volleyball. Mbola azo lazaina ho tsara toerana ireo ekipa lehibe ato anatin'ny fidinan'ny tompon-dakan'ny ligina Analamanga ho an'ny taranja volleyball. Ity arantsika ny sary ity dia ny lalao ikatroan'ny biasy sy ny afa. Ny biasy eto manao akanjo marevaka ary ny afa kosa manao akanjo gris amin'ny sary. Tamin'ny 7-3 no nandavon'ny biasy any afa 5-20 no 3-20, 5-20 no 7-20, 5-20 no 7. Lalao zay naporofony biasy fa mbola voafehany tanteraka ity taranja ity isan'izany ry VV zay mpilalao fahiny tao aminatin'ny ekipa pirenena mbola manatevin-darana ity ekipan'ny biasy ity. Toy izao kosa ireo vokatra hafa tamin'ity farany herinandro ity raha ho an'ny izay taranja volleyball izay ho an'ny sokajy division voalohany ary lehilahy io. VBCD nandresiny Azy tamin'ny 7-3, MVBC nandresiny STV tamin'ny 7-3, CSA nandresiny RVB tamin'ny 7-3 ary ny Voara nandresiny AZDM tamin'ny 7-3. Zay ny vokatra teo amin'ny lehilahy ho an'ny division voalohany. Fa ho an'ny division voalohany sokajy zazavavy kosa indray 3F ANS nandresiny Asut tamin'ny 7-3, VBCD voalohany nandresiny Voara tamin'ny 7-3 ary ny MVB nandresiny Azy tamin'ny 7-3, VBCD nandresiny Saint-Michel tamin'ny 7-3. Raha ho an'ny vokatra ho an'ny division faharoa kosa ho an'ny lehilahy, MVBC nandresiny Saint-Michel tamin'ny 7-3, Azy nandresiny Voara tamin'ny 7-3, Afa nandresiny VBCD tamin'ny 7-3, ny CSA nandresiny 3F ANS tamin'ny 7-3.